ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry avako malala tratry ity alatsinainy fa 17 ny volana septambra ity dia falamanona ny fifaliana eo ambany fahasoavan'ny tompo antsika ary tonoana ny arahaba amin'ny alalan'izao mofinaina zao ry avako. Ny mofinaina antsika anio dia ny Efesianina toko fahaenina, Efesianina toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy, Efesianina toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fakitika amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka manekeny raha isy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajany raha isy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maroandro ambonin'ny tany. Ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekena any Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana hoe maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo manaova toy izany amin'ny koa, ka tsaro ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona aminy. Ray masino no namasina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Efesianina toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity dia miresaka ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa raha jerena amin'ny tontolo iainantsika ankehitriny. Any amin'ny toko fahadimy ny apôstôly Paoly no miresaka ny momba ny fifandraisan'ny vady, tokony ho toeran'ny lahy sy ny toeran'ny vavy, ny andraiky ny tandrify azy avy ao anatin'izany fena tokantrano izany. Fa manomboka amin'ny toko fahaenina andiny voalohany kosa dia miresaka momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka Paoly, ary ny toko andiny fahadimy dia miresaka ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpiasa, eto moa mpanompo sy ny tompo no ilazany azy. Raha toa ka jerena ry afaka malala dia zavatra roa no manamarika ny taonjato enantsika ankehitriny ka ahasamihafa be azy ihany amin'izay taonjato ny ain'andro Paoly. Ny tapany voalohany dia miresaka momba ny tokantrano ny apôstôly Paoly. Raha toa ka jerena dia azo lazaina hoe mifarana tamin'ity faraparan'ny taonjato faharoapolo ity ny ataontsika hoe ny herin'ny fiarahamonina mivaingana na société solide. Ny fiarahamonina ny ataontsika hoe fiarahamonina mivaingana dia ilay fiarahamonina izay nolovana hatrany amin'ny taonjato ny fivavahana kristianina. Any alohan'izany mihitsy ara ny ainana nandritra anarivo taonany maro, ary miotsaka tsikelikely zany rafi-piarahamonina mivaingana zany nanomboka tamin'ity taonjato faharoapolo ity dia no amafisiny ny taonjato faraika amby roapolo izay hidirantsika, ary maika moa fa amin'izao ataontsika hoe coronavirus na valanaretina zao dia vao maika manamafy mihitsy ny faharavan'ilay fiarahamonina mivaingana. Ary manome toerana miandarana ny antsoina hoe fiarahamonina mitsiranoka na société liquide. Ny sotra masina dia mifikitra ao anaty taona teraka zany tao anatin'izany fiarahamonina mivaingana zany ny antefan'ilay soratra masina fiarahamonina mivaingana no nandray ilay filazantsara, ary dia mazava ho azy fa izany kolotsaina ny fiarahamonina mivaingana zany no nentin'ny apôstôly Paoly miresaka eto. Raha toa ka tena jerena dia samy hafa mihitsy ny toe-panahy ny antsoina hoe fiarahamonina mivaingana sy fiarahamonina mitsiranoka. Ary ao anatin'izany lafin-javatra mampiavaka ny fiarahamonina mivaingana zany ny fiainan-tokantrano arak'izay resahan'ny apôstôly Paoly. Ny fiarahamonina mivaingana izay atao dia mazava ho azy fa fiarahamonina izay azo tsapahitanana ny fisiny, tsy hoe misy olona miarahamonina ihany, fa misy sotoavina izay mitondra vokatra azo tsapahitanana, ary ilay fiarahamonina zany dia tonga dia azona fatahana hoe manana endrika hita maso ara-drafitra izy.
manao zava-dehibe ny rafitra sy ny ataontsika hoe ny toetsaina sy ny sotoavina zay miteraka zavatra azo sapahitana le fiarahamonina mivaingana misy endrika zany izy zay endriny eo arakaraka ny firenena arakaraka ny kolotsain'ny firenena fa le fiarahamonina mivaingana dia azo sapahitana mihitsy ny fisiny azo azavaina fa raha ohatra tentsika fiarahamonina mitsiranoka na likida dia malalaka be mihitsy zany hoe tsy tena manana endrika mazava izy fa mety miovaova arak'izay zavatra hitoerany raha ohatra ka maka ranoka ianao na rano ka ataonao anaty vilia dia ny endriky vilia ny rano no endriny raha maka rano anao ka ataonao anaty tavoahangy dia maka endriky ny tavoahangy izy raha ohatra ka ataonao anaty ataontsika ataonao anaty daba-tsotra izy na anaty barika dia zay endriky ny barika no endriny zany hoe tsy tena manana endrika mazava ny fiarahamonina mitsiranoka fa ny fiarahamonina mivaingana kosa tena manana endrika mazava izy io toetra ny fiarahamonina mitsiranoka zay efa manomboka iainantsika ary miditra tsikelikely amin'izany isika zao mondialisation zao dia zao mondialisme zao dia ataontsika hoe manome toerana mihitsy ny fiarahamonina mitsiranoka vokatry ny ataontsika hoe io tsy hoe tonga ho azy fa lay fotom-pisainana na ilay filozofia na lay toe-panany vozina nandritra ny taona maro dia miamahazo toerana tsikelikely ary rehefa anatina fiarahamonina mitsiranoka ianao ohatra hitanao dia ny zavatra rehetra dia tsy tena misy marina azo antoka intsony relatif tsy azo antoka daholo ny zavatra rehetra ny fiteny amin'ny zavatra dia hoe eny marina zany fa zao eny keny zany fa izao zany toe-panahy zany dia mazava ho azy iainao anatin'ny fiarahamonina mitsiranoka zany hoe tsy dia tena misy tsony marina anankiray hitompona na andeha ataontsika hoe azy anterana fa saika azo lazaina hoe relatif ny zavatra rehetra na ny tsara na ny mety na ny tokony atao na ny zavatra rehetra zany dia efa ao anatiny zany hoe toetsainy zany avokoa ary vokatry ny fanomeza-toerana na ataontsika hoe fahalalahana tafahoatra ve sa ahoana dia manjary relatif ny zavatra rehetra na ny fivavahana aza na ny hanyka ny zavatra zay atao mihitsy ny foto-kevitra rehetra dia saika napetraka amin'ny hoe azo resahana azo idikevitra tsy misy marina intsony ataontsika hoe ifikirina ny adevitra hoe tsy hoe inona marina inona ny liso fa manazava fotsiny tsika ny hoe efa tonga ao anatin'izany izao tontolo zao ankehitriny hanika tenenina ny hoe na ny ora aza ndraindray dia tenenina mana hoe io nge samy manana ny ora ny samy manana ny famantaranandrony na ny ora aza ndraindray dia io samy manana ny fidira io samy manana ny tiny io samy manana ny safidy izay toejavatra zay no ataontsika hoe fototry lay akon'lay ataontsika hoe fiarahamonina mitsirano amin'ny apôstôly Paoly dia tsy zay nefa no izy ny fiarahamonina ny ainan'ny apôstôly Paoly sy ny ainantsika malagasy indrindra itsika malagasy dia tena ny aina tao anatin'ny antsoina hoe fiarahamonina mivaingana ary takatritsika na tsy azavaina ara toy ny taratasy ho an'ny Efesianina toy takatritsika malagasy tsara mihitsy ny hoe manajany rainao sy ny reninao takatritsika malagasy tsara mihitsy na tsy azavaina aza ny dikany hoe ny mpanompo dia tokony hanaja ny tompony ary ny tompony dia tokony hiay sy hikarakara ny mpanompony zavatra nyainina ny malagasy nandritra ny taonjato maro satria nyaina tao anatina fiarahamonina mivaingana isika fa rehefa ao anatina fiarahamonina mitsiranoka iny olona dia tsy ho azo ntsony io tsy azo ntsony io toetsaina io ny fiarahamonina mivaingana mantsy dia tsara avana vataratsika n'izany satria tsika mitaiza olona ny tokantrano any mananjanaka mifanerasera amin'ny mpampiasatsika mifanerasera amin'ny olona hoentsika dia ho takatritsika fa maninona kay ny olona ny manao an'izany satria miditra ao anatin'izany fisainan'izany mihitsy tsika kehitriny ary misy fifandonana ilay fomba fisainana sy ilay fomba fijery azany fifandonana zany satria mbola ao anatin'ilay ataontsika hoe fiovanana mutation ilay fiarahamonina dia zay no mahatonga ny olona maro samihafa eo ny baiboly dia tena ao anatiny antsoina hoe fiarahamonina mivaingana antsika teo ny fiarahamonina mivaingana dia fiarahamonina manome toerana ny ataontsika hoe ny rafitra ny antanatohatra ny fiarahamonina mivaingana dia manome toerana ny rafitra ny antanatohatra ny isika raha toka ny fiarahamonina mitsiranoka dia manome toerana kokoa ny izaho ny fiarahamonina mivaingana dia manome toerana kokoa ny ataontsika hoe ireto ny fiangonana ireto ny maridalany antsoina hoe fiarahamonina mivaingana
repère ny antsoina hoe fiarahamonina mivaingana ny fanjakana zay teneny ny apôstôly Paoly manao hoe ao Romanina 8:12 hoe manantsara ny mpitondra anareo ary miaina ndry Luther ambandry Calvin izany toe-panahy zany ny hoe maridala ny fiarahamonina ny fanjakana Calvin dia nanazava mihitsy Luther koa dia nanazava fa samy fahefana avy amin'Andriamanitra ny fahefam-piarahamonina sy ny fahefam-piangonana noho zany dia tena maridala ny fiarahamonina na ny fiangonana na ny fanjakana. Ny fiangonana dia maridala na ara-moraly ara-pitondratena ho an'ny fiarahamonina ho aiza ny fiarahamonina hoy Calvin raha tsy ny fiangonana manome maridala na ara-moraly ara-pitondratena ara-poto-pisaina anazy. Ireo roa dia maridala ny fiarahamonina mivaingana ny ataontsika koa hoe ny fianakaviana na zay matonga amin'ny Paoly eto manatitantitra an'izany fa hatramin'ny vanim-potoana ny antikité hatramin'ny vanim-potoana ny jiosy ny testamenta taloha dia maridala na ahafantarana ny tokony atao ny fianakaviana. Hitantsika tsara fitenin'i Jesosy hoe Jaona zanaky Zebedeo, Simona zanaky Bartô sy ny sisa rehetra dia Jesosy zanaky Josefa zany hoe ny fianakaviana no maridalana ny repère. Ny fianakaviana no manome anao ny asiny mahaenao anao repère amin'ny fianakaviana. Ary amin'ny tolo malagasy ary moa ny fianakaviana dia midika ny hoe fa izy ianao dia tsy le anaranao zava-dehibe fa le fianakaviana nataiza teto Madagasikara dia maridalana ny fianakaviana satria fiarahamonina mivaingana no hitantsika ny aina nandritry ny taona maro. Fiarahamonina izay manana tanatohatra mazava tsara hoe raha ohatra ka ao anatina fianakaviana ao zany dia rafitra ny fianakaviana maridalana dia misy atanatohatra ao anatiny, misy hoe ray aman-dreny, misy hoe zoky, misy hoe zandry, misy hoe mpanompo. Misy maridalana tahaka zany misy rafitra tahaka zany, ny fanjakana koa tahaka zany, ny fiangonana koa tahaka zany. Tsy nisy mihitsy olona tamin'ny taona 1920 na tamin'ny taona 1970 ka metra-panontaniana ny amin'ny hoe inona koa zany lazainareo fiangonana zany fa fantatry ny rehetra fa maridalana izy zony ary adidiny mihitsy ny teny fa kehitriny vokatra ilay fiarahamonina mitsiramoka dia miotsaka tsikelikely zany. Ny fanjakana ohatra dia hitantsika fa vokatry ny fisainana maro isan-karazany eto ambonin'ny tany, ny fanomezatoerana ataontsika hoe ny lafin-jahatra maro samihafa foy moa fandaharantsika dia tsy afaka hiresaka ny antsiprieny fa vokatry ny toejahatra maro samihafa izay iainantsika dia na ny fanjakana aza dia mikorotsaka miamalemy ny fahefam-panjakana eran-tany. Ary marina ny tenin'ilay teolojianina protestant anankiray antsoina hoe Jacques Ellul. Izy manao hoe ny mpanao politika sy ny mpitondra amin'ny taona 120 izy dia efa tsy manao politika intsony fa efa miaino ny feoan'ny olona fotsiny ihany. Tsy mipetraka intsony ny antsoina hoe demokrasia hoy izy fa marimarina kokoa oclocratie, zany hoe zay feo an'ny olona miantsoantso feo no hitondrana azy, no hitondrana ny raharaha, zany hoe miainga amin'izay zay tadiavin'ny olona sisa ny atao hoe politika fa tsy miainga intsony amin'ny hoe inona ny tokony atao, miainga amin'ny hoe inona ny vina fa miaino ny feon'ny olona hany ka lasa manao zay ahafalin'ny olona fotsiny ihany hoy Jacques Ellul ny mpitondra maneran-tany. Any amin'ny totady faharoapolo dia efa niteny zany maika moa fa amin'izao andrenatsika izao dia zay ndraisana eran-tany io tsy hoe aty amin'ny tany manitra aty Afrika ihany fa naiza dia ny propagande dia zay hoe mpitondra dia mpanome fifaliana sy mpamalifaly ny olona fa tsy mitondra azy tsony amin'ny hoe ity ny lalana tokony mety arak'izany lasa fiasan'ny filambahoaka fotsiny ihany izy fa tsy mitondra ny olona tsony hoe zao ny tokony hitondrana mahatsara ny fiarahamonina sy ny olona. Tsy afaka miala amin'izany intsony mpitondra kehitriny naiza dia hoy tsika manao hoe tsy maridalana intsony keo izy mifakian'ny olona satria nataon'ny olona ho mpanompon'ny olona enao nge manao sitrapona rehefa tsy manao sitrapona ianao dia tsy zany intsony. Io tsy hoe inona ny diso na inona ny marina fa raha jerena amin'ny lafiny hoe vokatra zany toe-tsaina zany dia mikorotsaka amin'ny fahefam-panjakana. Fiangonana dia atsika fa efa betsaka ny olana maro isan-karazany skandale ry sy ny sisa rehetra aviavanana dia izay zao ny olana ny Vatican, zao ny olana ny Argentine mizarazara be ny fiangonana dia manomboka zay ataontsika hoe tsy maridalana. Ny fianakaviana moa dia efa elany tsy maridalana atao anatin'ny taona 50 taona dia efa mitsiranoka ny fiainam-pianakaviana ary hitantsika fa vokatra zany toe-javatra rehetra zany dia tsy zava-dehibe intsony ny fiainam-pianakaviana.
tsy hitatsika fa na mpivady misoratra raha dia efa miavitsy mionona amin'ny antsoina hoe paksa na ny ataontsika hoe sanatria tsy hoe mitsarana izany izy tsika fa manome maridalana hoe makaiza le fiarahamonina zay fotsiny any tsy natao hoe hitsarana na izana iza fa ahafantaranao fotsiny hoe avy aizy tsika dia makaiza ny dikany ohatra hoe tsy makany am-piangonana ntsony ny olona masinina fanambadiana tsy hoe mitsarana izana izy tsika fa mampafantatra manao hoe makaiza moa zany zao le fiarahamonina sy ny sisa rehetra dia ahitanao manao hoe makany amin'le fiarahamonina mitsiranoka ny fiarahamonina kehitriny ary dia io no tsy ahatakarany olona ary vao mainka arakaraky ny idiranao anatin'ny fiarahamonina mitsiranoka io no tsy ahatakarany olona ny lafin-javatra betsaka momba ny antsoina hoe fiarahamonina kristianina satria tsy mitovintsony ilay tokotany misy ilay tokotanin'lay ataontsika hoe zavatra tadiaviny soratra masina sy lay fijerin'ny olona sy fiainan'ny olona kehitriny zay ny ilana ny fiangonana sy ilana fitezana ny afaka malala itsika tsy afaka manohitra amin'izao toe-zavatra zao ny fiazakazaka ny fiarahamonina mitsiranoka io coronavirus io zay tahaka ny hoe télétravail zany dia tena fitaovana lehibe ao anatin'ny hoe fiarahamonina mitsiranoka tena manamarika ny fiarahamonina mitsiranoka no zany dia tehitonanao hoe eritreritra ity efisianiny ity hoe anankiray amin'izany Paoly zany eto dia nanazava Paoly zany nanazava manao hoe manekeny rainao sy ny reninao satria ao anatin'ny fiarahamonina mivaingana izy ahoana ny iainana amin'izany amin'izao ndraiky antsika izao amin'izao iainantsika izao dia tsy zany ny iainany fantatritsika fa tsy zany ny iainan'ny fiarahamonina mitsiranoka manomboka miina ny fahefan'ny ray aman-dreny eo anatrihan'ny zanaka tsy ny fahefan'ny zanaka ny mitombo fa ny fahefan'ny ray aman-dreny mihitsy no ny ena na nahena n'ilay fiarahamonina na ena n'ilay fiarahamonina no lafin-javatra maro samy hafa ary io no mahatonga ny fiarahamonina very maridalana satria ao anatin'ny fahatanorana ny ankizy ao anatin'ny fotoana ny fahatanorana ny ankizy any amin'ny 10 taona 12 taona dia efa mpifanandrina amin'ny ray aman-dreniny izy dia efa mpifandona amin'ny ray aman-dreniny izy ary ny ataontsika hoe ny malagasy moa zany raha ohatra ka jerena dia miorina amin'ny ny fahefandray aman-dreny dia tena miorina mihitsy amin'ny finoana ary rehefa niorina amin'ny finoana ny fahefandray aman-dreny dia sarotra teo amin'ny fiarahamonina malagasy ny nanozongozona ny fahafandray aman-dreny ohatra hoe ny finoana malagasy ny tsiny ohatra tamin'ny tolo taloha dia niazona mafy ny fahefandray aman-dreny ary io le tenenin'ny tolo manao hoe teny ray aman-dreny tahaka ny tsipakombala mahavoanao izy maty anao tsy voa ianao faniny ianao zany hoe ao amintsika malagasy takatritsika tsara itony teny tony ary takatra ireo zoky ray aman-dreny kristianina ihany koa na mafisiny ireo tsy aina kristianina fa ankehitriny dia efa tsy zantsao ankehitriny dia tsy vitany hoe tsy manaja ray aman-dreny intsony ny olona fa mamingavinga mihitsy raha tsy manaja fotsiny izy eny rehefa ratsy aloha zany satria hoe manaja dia ome voninahitra izy ny baiboly dia nanazava efa ndrasantsika tsara teto to anatina fampianarana izy io fa moa ny filazan'ny Jaona apôstôly hoe mahatsara ny teny averina fa ny didy 10 dia mizara 2 ny didy voalohany ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahaefatra io dia fizarana voalohany didy 10 zany tsika dia mizara 2 lay didy voalohany ka hatramin'ny didy fahaefatra dia didy mikasika an'Andriamanitra ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra valitenin'ny olona manoloana ny fitiavan'Andriamanitra raha manaja an'Andriamanitra isika raha mpanompon'Andriamanitra isika dia tokony ho hita eo amintsika endriky ny sehon'ny fanajantsika n'Andriamanitra ny fanajantsika ireo didy efatra voalohany ireo aza man'Andriamanitra hafa fa izao ihany aza masany zavatra voasokotra aza manona firaran'i Jehovahandriamanitra ao manajany andro sabata anamasina azy ireo toe-javatra ireo dia endriky ny anim-pona ao an'Andriamanitra fa fizarana faharoa kosa ny didy 10 dia ny fifandraisan'ny olona amin'ny olona mazava amin'ny fahazavany Martin Luther anatin'ny boky antsoina hoe katekisma lehibe fanazavany an'iny hoe rehefa manaja tsara an'Andriamanitra ny olona
dia tonga ao anatin'ny olona ny fanajana ny hafa, dia manomboka eo amin'ny didy 5 ny fifandraisan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olombelona tahaka azy, amin'ny olombelona tahaka azy. Dia metraka fanontaniana azy sika, satria ao anatina sosiete solide na ao anatina fiarahamonina mivaingana, fa tsy ao anatina fiarahamonina mitsiranoka, dia iza ny olona fantatrao voalohany raha ao anatina fiarahamonina mivaingana ianao, na ao anatina fiarahamonina kristianina ianao, na ao anatina fiarahamonina malagasy ianao, iza ny olona fantatrao voalohany indrindra? Ny ray aman-dreninao. Zany hoe ao arinan'Andriamanitra izay fantatrao, dia ny olona fantatrao voalohany indrindra dia ny ray aman-dreninao. Tsy nisy olona teraka raha tsy noho ny antony manokana ka hoe ny olona fantany voalohany dia ny sefim-pokotaniny, na tsy nisy olona teraka raha tsy noho ny antony manokana ka ny fantany voalohany dia ny artista mpihira, fa ny olona fantatry ny olona voalohany indrindra dia ny ray aman-dreny amin'ny lalàna voajanahary dia ny ray aman-dreny. Zay mahatonga ny hoe satria ny ray aman-dreninao ny olona fantatro voalohany indrindra, io ny olona ny fandraisanao ary ny raisanao aina voalohany indrindra, na melona na ny meronono na mpiakanjo, io ny olona fantatro voalohany indrindra, io ny olona nomenao fifaliana voalohany indrindra koa. Raha vao teraka ianao dia faly ny olona, zany hoe io ny olona notoloranao fifaliana voalohany, ary io koa ny olona nanomeanao aina voalohany indrindra. Zay mahatonga ny hoe amin'ilay tapany faharoa, amin'ilay didy 10 dia ny ray aman-dreny ny tompon-daka, ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Satria ilay izy sosiete solide dia ny ray aman-dreny ny miaraka. Fa amin'izao andro ena tsika izao dia tsy izay tsoniko io, tsy izay tsoniko io, tsisy ray aman-dreny zany io, fa ray ihany io na reny ihany io, satria tsy mena teo anao tsony ny fiainatokantrano, dia tsy takatritsika ny dikany io, mihatsy takatritsika teo ny hevitra io. No zany dia raha miverina ny tena fanahy ny soatra masina isika dia ajaitsika ny hoe ny olona tokony ho ajaiko voalohany zany dia ny ray aman-dreniko. Ary hoy Paoly eto amin'ny anaty foniteny amin'ny diny faharoa, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Ina dikany hoe teny fikasana? Zany hoe dikany hoe teny fikasana dia zao ny fanaovanao azy dia mitondra vokatra sy fitahiana ho anao. Eo zany io ny teny voalohany misy teny fikasana. Na dia ny teny Andriamanitra manao hoe aza manao saron-javatra voasokotra na manompo sampy, dia tsy ny teny izy hoe izy teny fikasana zany. Izy zany tsy ny teny manao hoe manaja ny andro sabata dia ho tahina ianao, tsy ny teny an'izay mihitsy izy. Na amin'ny teny izy manao hoe aza manandriamanikafa dia ho maro andro ianao, tsia hoy ny apôstôly Paoly, fa ny fanajana ray aman-dreny ihany misy teny fikasana amin'ny didy 10. Zany hoe amin'ny didy 10 dia ny fanajana ray aman-dreny ihany no avy hatrany dia eo ny eo misy fikasana, misy vokatra. Inona ilay vokatra? Dia io teneniny io, maro andro ianao ahita soa ianao, zany hoe mahita soa, mahita mitody zavatra tsara omen'Andriamanitra soa amin'ny andro rehetra izay iainanao, tsy amin'ny andro ihany fa amin'ny tany rehetra izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao. Aza adinoana fa zay koa ny maha sosiete solide na ataontsika hoe fiarahamonina mivaingana ny fiarahamonina kristiana, manome toerana ny tany hitoerana sy manome toerana ny olona arak'izany. Natoka tsy izay tsony ny fiarahamonina mitsiranoka, zavatra hafa mihitsy. Zay mahatonga hoe taratry ny fitahian'Andriamanitra atsika ny taratry ny ataontsika hoe ny fitahian'Andriamanitra atsika ny soa azotsika eo amin'ny tany zay omen'Andriamanitra atsika, ary azotsika izany soa zany anankiray amin'ny azahoanany zany ny loharan'ny fitahiana ny fanajana ray aman-dreny. Ary io tena takatry ny malagasy mihitsy, takatry ny malagasy mihitsy zany toe-panahy zany dia afaka malala. Dia eto dia mampahery ny ankizy zanaka tezaina ny amin'ny ananana ny fanajana ray aman-dreny. Fantatra fa any an-tsekoly fantatra fa ny fiarahamonina efa miamiala amin'izany. Hoy tsika manao hoe manohitra ray aman-dreny, manivaiva olon-dehibe, mindraindray mitsara azy reny sy ny sisa rehetra ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Mety tsy ho fananiny ilay tanora zany, ary mety tsy ho azo ny akory ary ny dikany hoe manaja ray aman-dreny,
tsy azo le kosa satria fiarahamonina misy azy de fiarahamonina izay efa zay tsika ampitoana ankehitriny mantsy mbola tsika ray aman-dreny ankehitriny de mbola toratana toe-tsaina manokana mihitsy ny toe-tsaina antezanantsika de tao amin'ny antsoina hoe discipline directive zany hoe itsika reto de mbola nitezaina tamina fiarahamonina mivaingana ary nitezanantsika de ny fisina fitsipika zava-dehibe tsika mbola misy voasazy tamitsika mafy be ny sazy tamitsika mbola misy ohatra hoe zay manana de mamafa tokotany zay manana de manao mandika punition ohatra mbola kapohana nitsongona kapohana tamin'ny règle izany zavatra nitezanantsika tsika tsy miteny ratsina tsara zany fa iteneny ny apôstôly koa hoe tezao amin'ny famaizana tezao amin'ny famaizana zany hoe satria ny fiarahamonina mivaingana nisy any Paoly fiarahamonina mivaingana ny misy atsika de nandeha ho azy tamitsika mihitsy antsoina hoe discipline directive zany hoe tena miaritra zavatra misy zavatra tena miatraika mihitsy amin'ny sahazatra nandeha ho azy fa rehefa niainana ny fiarahamonina mitsiranoka atia manomboka niditra zany aty tena ny ambadika ny ady lehibe faharoa ary no amafisy ny mondialisation sy ny mondialisme dia mipotrana antsoina hoe pédagogie non directive ny fiheverana amina ny ankizy ge mahafantatra ny tokony ataony tsy voatery tsony kapohana izy na ny estrady aza ny foanana taloha ny nisy estrady de na de hoe tsy de tena atao avy be tsony ny mpampianatra fa mpampianatra ke mitahaka ny ankizy fotsiny ny ankizy dia avela isokatra tsara ny sainy ny fibedesana sy ny fikapohana azy de matonga traumatisme avela de alalaka izy avela izy isokatra omeo ny fahafahany izy zany nampianarin'ny docteur Benjamin Spock aty amin'ny taona 1970 zay boky nalafosana 1920 tapitrisa mahery manerana tany dia hoy tsika manao hoe izany toe-javatra zany na tonga n'izao rivotra ianantsika izao io tsy averin'Andriamanitra fa tsy anjarako no tsara hoe inona sy inona moa fa anapampianatra manokana na mpanabe manokana mety amala zany fa zao nivokatra zany de ity ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra zany de tsy afaka hiteny mazava ntsony manao hoe zao ny tsara anaka zao ny tsy mety aminao anaka fa ny fanomezana ny ankizy fahalalana sy fahazavan-tsaina amantatra ny antsoina hoe fanabeazana de tsy fampidirana itsony amin'ny fomba ataontsika hoe mazava ny zavatra mety ilaina fa fampivoarana ny sain'ny ankizy atakatra sy amantatra manodidina azy amin'ny alalan'ny herin'ny sainy sy amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fanokafana vavadin-tsaina maro samihafa ho aminy marina zay amin'ny fotoana rehetra fa tsy voatery ho marina amin'ny marina zay amin'ny apapitaona fa tsy voatery ho marina amin'ny taona rehetra na de ataontsika hoe aty amin'ny université ary io ataontsika hoe système LMD io inge vokatra zany zavatra zany vokatra zany toe-tsaina ataontsika hoe pédagogie non directive sy ny discipline non ataontsika hoe directive any amin'ny taonjato faharoapolo tenantenanjobato faharoapolo aty zay vo hita manao hoe ny tsirairay de mena fahafahana hijery hisokatra araka zany ary na de ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreniny ara de tsy gaga isika raha ohatra ka tsy azo nitsony ny dikany hoe manajany reno sy ny reninao fa vitany ny mifanandrina amin'ny ray aman-dreny vitany ny mifamaly amin'ny ray aman-dreny vitany manakarapoka varavarana eo anatrehan'ny ray aman-dreny vitany tsy miaraba azy ary vitany milongolongo amin'ny ray aman-dreny mandritra ny ray andro tontolo ary vitany tsy mody ao an-trano tsy ampitoana izy mandritra ny 3 andro toe-javatra tahaka zany dia ahitantsika fa simba lay fiarahamonina ny ray aman-dreny de tsy mahatakatra any zany mety ny ray aman-dreny afaka 20 taona ho avy no mety atakatra zany satria fa apetraka lay fiarahamonina amin'ny tsiranoko zay fantatsika fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra de zao fiarahamonina misy lafim-pandaminana ajainao ny ray aman-dreninao ajainao ny ray aman-dreninao tsy hoe satria nanome ainanao ihany izy fa satria zay ny sitrapon'Andriamanitra ary ny ray aman-dreny koa na inona de mitaizany zanany zao kosa nefa ambaran'ny Paoly eto fa ny ray aman-dreny de tsy tokony hampatezitra ny zanaka eo zany Paoly de manazava zay ataontsika hoe ny zanaka manaja ray aman-dreny manome voninahitra azy ary ny ray aman-dreny nitaiza azy tsy maninona iteneniny hoe amin'ny famaizana sy famaizana fantatrao fa sahaza sy mety tsy ao anatin'ny fahatezerana ny ataontsika hoe ny tsy mety indrindra de ny famaizana ao anaty fahatezerana ny famaizana de tsy tokony atao ao anaty fahatezerana zay ny tenen'ny apôstôly Paoly io aza mampahatezitra ny zanakareo fa ny famaizana ao anaty fahatezerana matetika manimba zavatra zany hoe ny famaizana tokony voahevitra tsara tokony voalanja tsara arakaraka ny fahalitsony nataon'ilay zaza
na arakaraka zay ny antsoina hoe olokendry fandrandray tsy mifandanja ny fahadisoana ataon'ny olona sy ny famaizana atao na malefaka na mafy loatra mampiantotsika raha malefaka rehefa maizana mitaha ny fahadisoana ataon'ilay zaza fahadisoan'ny olona mampianto ianao raha ohatra ka mafy loatra rehefa maizana mitaha ny fahadisoana ataonjanatsika dia tsy mampianto antsony ny filazan'izay fa masika fa asiahana dikan'izany dia ao anatin'ny saina tony fa tsy ao anatin'ny fahatezerana no tokony itezanany ekizy misy renibena izay dia zao no afatra mbana taminay manao hoe zao manaka ozy manareoreo satria moa zany renibe matetika dia mikapoka rehefa ianao taizan-drenibe dia be dia be ny zavokely eo 10 enina 10 12 azy dia manatabavany renibe dia akany rotsakazo matetika bararata ny akaiky teo akaikinay teo bararata dia kapohany amin'ny bararata sy ny rotsapaiso zay ny eo tokotany eo tsiny dia mametra-panontaniana teoriana fa manina kay bebe no tamin'izay mbola kely ny kapohana anao tamin'ny ratsakazo toy izy manao hoe zao anaka ny baiboly dia manao hoe aza mitsitsy ratsakazo dia ratsakazo ny kapohako anareo fa niara-baky teny fa tsy naka kifafa na naka truelle na naka famakina ny tsinanareo fa rotsakazo ary zao izy tsy nikasy tanana anareo a nidika an'ilay hoe ratsakazo ny nalaiko izy dia tsy ny tanako nikasika anareo fa ny ratsakazo samy hafa mozy ny hoe mamelaka tamaina satria ny mamelaka tamaina mikasy tanana fa raha ohatra ka mampiasa ratsakazo dia ny ratsakazo nikasika anareo ary mandra-pandehanako maka ratsakazo sy manapaka n'ilay rotsapaiso manapaka n'ilay bararata dia efa tony ny foko zany hoe tsy le zavy raha nahita nareo namaky vera ozy raha namaky vazy ka avy hatrany dia namelaka dia le tao anatin'ilay fonosy-andotry iny fa zao mandra-pahatonga ny fikaroako ratsakazo na takizany dia efa nisy fotoana 1 minitra na 2 minitra dia efa nisy fotoana nidina ny tositra ka mety hafa tsy mikapoka amin'ny fahatezerana tsony fa mikapoka anatin'ny fahazavan-tsaina hoe sahaza saty sahaza ny fampiasan-kery zany fikasihan-tanana dia tsy ao anatiny antsony hoe famaizana akory hoe mena ny tontondro ilay olona na mena ny daka sanatria le olona faizina tsy fanao zany ao amin'ny baiboly mikasy tanana zany fa zay no mahatonga ny hoe misy elanelana zay hoe mahatonga ny hoe ny olona rehetra dia tsy avy hatrany raha mahita mpangalatra raha mahita mpamono olona dia tsy avy hatrany dia mitsara manao fitsaram-bahoaka dia mamono an'ilay olona fa nasiana fitsarana izay le elanelana mba tsy ilay olona vono mikasy tanana fa manjary mikapoka ao anatin'ny fahatezerana izy fa olona hafa ny fahefa-pitsarana no mitsara zay manana fahazavan-tsaina mba ho sahaza lay ataontsika hoe eloka na lay zavatra natao ny fanotsinana atao satria ny famaizana dia tsy fanapitenana famonona ny tanjona fa fanotsina ny baiboly zany hoe afaka aminatiny hoe société solide ary zay ny tian'Andriamanitra ho antsika ray aman-dreny dia zao fifaliana ho antsika ny mahita anjanantsika manaja antsika ary fifaliana ho antsika ny mahita anjanantsika misondratra sy endry ka ny famaizana dia tsy hoe valana ilay zavatra nataon'ilay zaza akory fa fanotsina azy ny tanjony antsony hoe famaizana dia fitezana tsy hoe valana ilay zavatra nataony hoe satria namaky vazy ianao dia tia ny valana tsy zay ny tanjony tsy zay le izy fa satria namaky vazy ianao dia ahitsika amin'ny zavatra ohatr'izao ianao zay zavatra ataonao ao ianao mahafantatra azy arakaraka ny fahafantarana fiainatokantranonao sy le olona dia atonganao hitandrina sy tsy hamaky vazy tsony manaraka zay ny dika zany hoe fanotsinana eo ambadika ny tenen'ny apôstôly Paoly io dia afaka malala enganeny ray aman-dreny sy ny zanaka samy atakatra n'izany toe-panahy ny filazantsara zany ny hoe ianao tokony hanaja ray aman-dreny ianao fa fahasoavanao men'Andriamanitra anao ny fanajanao an'izany ary ianao ray aman-dreny kosa tokony hitaizany zanakao hisonrotany amin'ny fahendrena tsy ao anatin'ny fahatezerana tsy ao anatin'ny sanatria valany zavatra nataony mamaika anao fa fitezana faharoa zato farana dia momba ny antsoina hoe mpiasa eto fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo moa va ampitoana ny ataontsika hoe antikité mbola nahazo kely taty amin'ny moyen âge sasany tamin'ny firenena sasany fa azo zay antsika manao hoe amin'izao fotoana iainantsika izao dia fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa
ny ataontsika hoe ny mpandinika ny tantarany Pays-Bas aty amin'ny taonjato fito ambin'ny folo aty amin'ny taonjato fito ambin'ny folo dia nisy fotoana hoe tombolamena ny firenena ny hollandais zany dia tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo Pays-Bas zany na Hollande dia firenena kely de kely de kely de kely nefany nahavitany fe firenena maro izy teto ambonin'ny tany dia nametra-panontaniana ny mpandinika tantaram-pirenena zao taonjato zao hoe inona reny tsy ambaratelon'ny famirapirat amin'ny Pays-Bas tamin'ny fotoan'androny taorianany Espagne ataontsika hoe ny empire espagnol ny portugais ny sisa rehetra ny britannika moa efa ela ny frantsay fa aty amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo dia tonga taty Madagasikara mihitsy ny Hollande amin'izany taonjato fafito ambin'ny folo zany tonga tamin'iny miatsota ny arsiva mampalahelo moa fa teny hollandais le izy misy zay tena mikaroka koa variana amin'ny hoe ny arsiva tranainy hafa ny jerena fa tsy mbola nadinga ny arsiva roapitolo filazantsala hollandais tonga teto Madagasikara tamin'ny faritra atsimo Madagasikara iny atsimo tsinanana iny fotsika manao hoe inona ny fanalahidina zany famirapiratana zany fanalahidina zany famirapiratana zany dia ny rehetra ny akamaroan'ny mpandinika ny tantara dia izao manao hoe ny finoany sy ny toetsaina tao anatin'ilay fiarahamonina inona le toetsaina ny fanaovana zava-dehibe ny hoe ny asa dia avy amin'Andriamanitra io teneniny apôstôly Paoly io zany ny ainana manao hoe tsy pila sitraka aman'olona tsy amin'ny fanompona hoe maso fa tahaka ny mpanompon'ny Kristy manao zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo zany hoe ny fanazavan'ireo historien reo ny hoe ny tena herina netsika ny fiarahamonina ho izy tao amin'izany dia ny hoe ny fanaovana zava-dehibe ny asa ho antson'Andriamanitra fanaovana zava-dehibe ny asa ho antson'Andriamanitra zany hoe io asa ataonao andavanandro io dia raiso ny apôstôly Paoly ho antson'Andriamanitra hoe raiso ho antson'Andriamanitra ny zay zara asanao raha mpitsabo ianao mpitsara ianao mpitandrina ianao mpivarotra ianao tsy fantatro mpanao asa tanana ianao raiso ho antson'Andriamanitra io azy io raiso avy amin'Andriamanitra io azy io dia izay toetsainy zay hoy ireo mpandinika ny tantara ny toetsain'ny hollandais tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo io dia vokatry ny fampianarany Martin Luther raha nazavana ntsiny hoe beruf na vocation dia milaza hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra ho tonga mpitsara daoly ho tonga pastera mamaika fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mijoro vavolombelona ao anatin'ny asa zay ataontsika hoe maizy azy ary izay toetsainy zay ataontsika fa isan'ny ataontsika hoe nanome toerana nanome endrim-baovana ntsiny hoe asa isika kristiana amin'ity taonjato nombaka tamin'ny taonjato teo protestante nanome toerana ntsiny hoe asa hoe zava-dehibe ny asa dia tsy avy amin'ity voly akory sanatria tsy vokatry ny fahotana zany ny asa fa raha toka mangiry firy ny olona ao anatin'ny asa dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fa avy amin'ny fahotana fa ny programan'Andriamanitra momba ny olombelona dia efa hatrany amboloha mihitsy miasa hoy Jesosy za miasa ndraiky miasa ke ianao tsy hiasa Paoly nalazany manao hoe rehefa tsy miasa ianao tokony tsy hihinana zay tsy miasa ankizy tsy hihinana mazava be zany ao anatina fiarahamonina mivaingana tahaka fiarahamonina kristiana dia izao ny asa dia avy amin'Andriamanitra aza manao hoe za hihinana nefa tsy asa ny apôstôly Paoly tsy mety zany eto zany dia avako marala dia tena amin'ny fitateriny apôstôly Paoly atao mpamaranana eritretin'ny Paoly apôstôly zay no izy eritretin'ny Paoly apôstôly fa ny asa na ny fiaraha-miasa ny asa zany dia zava-dehibe tokony ho ajain'ny olona ny asa avy amin'Andriamanitra raha mpanompon'Andriamanitra ianao zany dia tokony olona manaja asa ary raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia manaja ny mpiasa hoentinao manao an'izany ianao satria samy mpanompon'Andriamanitra nareo ary manao zany ianao satria kristianina tontolo kristianina moa ndia samy Paoleto fa raha ny amina tontolo silamo zay indray avy fa na inona dia zao adidinao mpiasa adidinao ny manaja ny mpitondranao adidinao ny manaja ny mpampiasanao tahaka ny fahatahorana ny tompo mihitsy ho izy ny olona matahotra ny tompo dia tokony manaja ny mpampiasa azy fa tsy hoe vao miodina ny mpampiasa azy dia mila sitraka fotsiny mpiasa mila 19 sanatria
rehefa eo mpampiasa azy dia manovokovoka eny tompoko ataoko ty vo midifo ny mpampiasa azy dia entiny modina rano papie na ankra na gazoal na baterian'ny fiara tsy fanajany zany azany izany toetsainy zany afaka malala isan'ny mahakely hery a na ny fanjakana na nino ndray mpiasa tsy mahatoky ndray mpiasa dia tsy manao ity dia asa avy amin'Andriamanitra. Afaka malala hotsika manao hoe zava-dehibe ary ny toetra ny mpino fa ny toetra ny mpino a vokatry ny fananany an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy dia manova ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy, manova ny fifandraisany amin'ny janany, manova ny fifandraisany amin'ny ankony ary manova ny fifandraisany ho amin'ny mpiaramiasa aminy. Engany ho tsapanao fa arena saribidi ny men'Andriamanitra anao ny ray aman-dreninao. Engany ho tsapanao fa saribidi ny men'Andriamanitra anao ny mpiaramiasa aminao. Hajao ny mpiaramiasa aminao na ny amboninao na zay hoentinao dia ho fifalian'Andriamanitra ny fiainanao. Ivavaka sika riavako. Tompo misoranao zahay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay fa zava-dehibe ny toeran'ny ray aman-dreny, zava-dehibe ny toeran'ny fifanajana ny ivon'ny mpiaramiasa. Marina fa amin'izao andrenanay zao tompo dia efa tsy zany intsony no hita etsero. Mifandona mandrakariva ny mpiasa sy ny mpampiasa, mifanolona noho ny tompontsoa, mifanolona noho ny amin'ny lafiny davatra maro samihafa, fa samy manadiny fa na ny mpampiasa na ny mpiasa dia samy mpanomponao, samy avy aminao indrindra ny asa izay atao. Dia mangataka izay tompo ho an'ny asa fanaonay andavanandro, ataovy ahitanay fifaliana zany, ataovy ivelaranay zany asa zany, ataovy toy ny asa ataonay ho anao zany. Mavesatra ny asa tompo amin'ny fotoana sasany, mampitebiteby fa aoka tompo ho hita ao anatin'ny asanay ny fanahinao masina. Fa hainao Andriamanitra dia miasa ary tianao koa izay ho mpiasa amin'izay rehetra mety ataonay ho amin'ny fanomponanao. Mivavaka izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny ankizy, ataovy ray aman-dreny mahay mitaiza ny isa tokantrano ary ataovy zanaka manaja ny isa tokantrano. Misaotra Jesosy. Amen.